Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo amin'ity andro anio ity mbola tafahoana somatsara eto anivon'izao toeran'izao rehefa tsy hay loatra izay efa andehan'ny hoavy nandritra ny 2 andro 3 andro dia tafahoana somatsara tsika fa dia sorantsika ny Tompo zavatra rehetra. Amen. Anio dia faly mihitsy mbola afaka miaona aminao tahaka izao satria tena heno mihitsy hoe arak'izay hoe tao anaty 2 andro 3 andro mandro tsy lavolony malagasy dia be dia be zavatra nitranga sy ny famaofao dia tonga eto isika androany mbola afaka hiaraka. Dia rehefa hiaraka isika dia ho fampaherezana ny fotsika ny antony iarahantsika eto. Amen. Firenena tsy maintsy mizotra any amin'izay tokony alehany ihany fa ianao mihitsy zava-dehibe aloha androany. Lazao le namanao ianao zava-dehibe androany. Io zany ny olona afaka hoe miresaka hoe ndao hivavaka ao amin'ny firenena ndao zao fa io nge raha lasena bavy tsy ho avy ny Tompo raha tsy mikorotany. Ao anaty korotalisme ho avy. Zany hoe raha tianao hilamina be zany ty tanàna ity dia tsy ho avy mihitsy izy. Ka apetrao safidinao hoe le izy ho avy ny tianao sa le izy tsy ho avy. Fa tsy sady miravi Jesosy maranatany ho alamino ihany ny fiainana. Tsy miaraka izany. Rehefa mila an' Jesosy maranatany ianao dia vonona hiatrika an'izay korotanao avy sy izay zavatra hitranga eto amin'izao tontolo izao. Fa rehefa tianao hilamina be fiadanana be ohatry ny tany edenany eto dia tsy ho avy izany Jesosy. Tsy izay ny vanim-potoana hiaviany. Fa ao anatin'ny fahaverezan-kevitra ozy izy. Noho ny amin'ny firondron'ny ranobe. Izany ranobe izany rehefa vahoaka ireo izany. Dia rehefa manomboka mirondrona izay ireo dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra andrandrao ny lohanareo efa manakaiky fanafotana anareo. Dia androantsika ifampizara kelitsika amin'ity andro anio ity. Dia tonga dia apetrakitsika ny lohahevitra fa hizara zavatra ako aloha rehefa mialohan'izay lohahevitra izay. Ohatran'izao ny lohahevitra hoe aleo maty antoka toy izay maty ny tahotra. Misy maty anankiroa anatin'ilay izy aleo maty antoka toy izay maty ny tahotra. Dia mialoha zavatra rehetra dia za te hilaza aminao hoe le zavatra zany misy zavatra be dia be mitranga. Fa za te hizara aminao androany mahatsara ny kristianina ireny zavatra ireny. Mety ratsy ilay izy mety hoe tsika tsy ho faly akory ny amin'ny fahaverezana asa sy fampitehan-javatra olona. Fa mijery sika ao amin'ny tontolo ara-panahy hoe ohatry ny ahoana ny environnement, ohatry ny ahoana ny tontolo iainana adapté amin'ny kristianina. Tantaraiko kely anao ty tantaran'ny fiangonana ity fa isaky ny mihetsika ny tantara isaky ny misy zavatra mitranga dia tsy diso mihitsy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra izay aloky ny vavan'ny mpanompony. Ny tantara fiangonana dia nanomboka izy tamin'ny vanim-potoana latsaha ny fanamasina. Rehefa latsaka ny fanamasina dia nisy fifaliana goavana be teo anivon'ny apôstôly. Fa rehefa lamina loatra ny fiainan'izy ireo, nisy loha fanenjehana zany, samborina ry Petera, samborina ry Jona sy sisa rehetrarehetra. Fa azo atao hoe misadapta ry zareo. Zany hoe mandeha ilay zavatra dia misadapta izy. Mandeha ilay zavatra dia misadapta. Fa rehefa nenilamina ilay toe-javatra dia izao zavatra izao no tonga foana isaky misy filaminana. Manomboka mivily foana ny zanak'Andriamanitra. Mangatsiaka ny fo. Rehefa milamina ny tantara dia mangatsiaka ny fotsika. Rehefa milamina ny tantara dia varimbariana isika. Milamina be miaraka amin'izay ihany koa. Dia samy variana karakara sakafony, karakara ny ankohonany, ny fidiram-bolany sy sisa rehetra. Dia nalefa n'Andriamanitra fanenjehana ny permetiavany. Dia inona zavatra nitranga voalohany izay eritreretina hoe zavatra tena faran'izay ratsy fa maninona Andriamanitra mamela zany zavatra izany. Fa niteboka voalohany nanomboa fanenjehana tena nahavaivay dia nitapahany Herôda ny lohan'i Jakoba apôstôly. Le Jakoba hitanao tao anatin'ny Baiboly iny tsy apôstôly le manoratra ny bokin'i Jakoba fa kozain'i Jesosy iny, rahalahin'i Jesosy. Fa ilay
Jakoba izay apôstôly dia nitapahany Herôda ny lohany. Fa izay fanapahan-doha nataony Herôda izay dia nitarika ny fiangonana niverina ny rehetra indray. Dia niparitaka amin'izay izy rehetra dia samy nitory ny filazantsara. Ny afatra Jesosy hoe mandehana maneran'izao tontolo izao afa zareo nijanona tao Jerosalema. Fa rehefa tonga fanenjehana dia lasa izy miparitaka. Nandeha amin'izay navaivay fanenjehana rehetra, nandalo période, nandalo vanim-potoana be dia be, nisy andry Néron, nanenjika ny kristiana, napiditra ny kristiana tany anatina Coliseum io dia anaovana fety ry zareo. Dia ry zareo ny asaina enjeha amin'ny biby masika dia vonoina dia sisa rehetrarehetra. Fa reny rehetrarehetra reny vao mainka nampatanjaka ny kristianina, nampatanjaka ny herim-po sy ny herim-panahy rehetrarehetra, nampiorona. Zay ny dika an'ilay fanambarana amin'ny Hebreo 10:12 hoe faly ianareo raha norobaina ny fanananareo, satria fantatrareo fa nareo dia manana fananana tsara lavitra sady maharitra. Faly rehefa voaroba ny fananana, satria manana fananana tsara lavitra sady maharitra. Fa rehefa kalma ny rano dia mangatsiatsika rano tsy dia tahitra. Dia mivoaka amin'izay ilay tantara amin'ny Petera hoe hatr'izay ela no dimandry ny razana fahiny izay any, toa mijanona mitoetra tsy miova ny zavatra rehetra, manomboka tsy tahitra. Fa rehefa tonga ny korotana dia mifony zanak'Andriamanitra, dia miparitaka ny filazantsara. Izany hoe ny puissance ny kristianisme dia tsy ao anaty kalma fa ao anaty fikorontanana. Ny fiparitahan'ny filazantsara tsy ao anaty kalma fa ao anaty fikorontanana. Ny firehetan'ny fiainam-panahy tsy ao anaty kalma fa ao anatin'ny fikorontanana. Nandeha ny vanim-potoana rehetrarehetra. Teo amin'ny taona nomboka ny fandimby kely ilay izy. Fa zao ny zavatra izay nitranga, isaky mihetsika, raha vao milamindamina io fiainana eo amin'ny firenena io, dia manondrana ny kristianina. Tamin'izany fotoana izany zao nisy an'izany hoe tsy haiko 500 taona 150 teo izany tamin'ny andron'i Jesosy. Dia misy an'izany hoe efa nanomboka lamindamina ry zalahy, dia novainy io batisa io, novainy ny endrik'ilay batisa. Dia rehefa atao batisa ny olona dia miditra ao anaty rano, dia atsoboka intelo, ray, roa, telo. Dia rehefa vita ilay fahatelo dia avoaka, dia mena servieta lamba fotsy tsara, nanomboka tany ilay izy. Mena lamba fotsy tsara hitafiana, dia mena ronono, dia mena tantely. Taiza ianao no nahita izany baikon'i Jesosy izany hoe manaova batisa azy. Dia meo ronono izy, dia meo tantely rehefa mivoaka. Fa namorona an'izany ny fiangonana tamin'izany vanim-potoana izany, satria manina milamina ilay zavatra iainany zareo. Fa rehefa tonga ny korotana, ny manao batisa indray mandeha rehefa manahirana ko mbola ho asianao intelo any tonga dia ray aminaran'i Jesosy vita tala motsoka ihany. Zany hoe misy zavatra zany ao anatin'ilay fikorontanana sy ilay fahasahiranana, misy retour, misy fiverenana. Tamin'ny vanim-potoana anankiray, ny fiangonana tamin'ny vaninandro, tena lazaiko anao, tsy manana fitoerana ohatran'izao zareo fa noho ny amin'ny fanenjehana dia any anaty grotte no mivavaka. Ary ilay grotte tsy grotte tsotra fa grotte fasana, any anaty fasana, satria ny romanina matahotra fasana, dia any ny kristianina no mivavaka any anaty fasana. Dia ao anaty fasana ao izy mivavaka. Fa rehefa nilamina ny toe-javatra dia lasa izy rehetra nanamboatra trano amin'izay. Dia rehefa nanamboatra trano izy dia inona nataony? Navery ny tantaran'i Israely, asiana fanaka volamena sy volafotsy tao anatin'ny tranon'Andriamanitra. Zay ny fomba fiaza, lasa nasiana an'izany zavatra izany. Inona no tiako lazaina anao? Rehefa milamina ny zavatra dia tsy idealy ho an'ny kristianina, fa rehefa mikorotana dia idealy ho an'ny kristianina. Tany amin'ny taona 300 amin'izay, 520 no nivoaka ny taktika matanjaka indrindra navoaka ny devoly. Rehefa tsy resiny tamin'ny alalan'ny fanenjehana ny kristianisma fa vao mainka miparitaka, dia natakeny amin'izay tamin'ny alalan'ny filaminana, navadika ho fivavaha-panjakana ny kristianisma. Mahatsiaro ilay fomba fitenina olona mpandinika tantara anankiray izay tsy kristianina akory. Dia izao ny fomba filazany hoe raha fomba fijery ivelany ozy izy dia taona andresin'ny kristianisma. Fa saingy izao kosa ny tena realite, resin'ny kristianisma. Satria naninona natao fivavahana mpanjakana ilay izy dia nafangaro tao daholo amin'izay
ny fomba fanao rehetrarehetra. Dia lasa mahita ianao fivavahana kristianina mifangaro amin'ny fomba jentilisa, mifangaro amin'ny fomba amampanao ny tany izay misy azy. Ianao raha makany Amerika Latine, Brésil, Meksika sy sisa rehetra dia ny kristianisme any tonga dia mifangaro 100% fomban-drazana. Tonga dia miaraka amin'ny fomban-drazana satria ireo koa tena mivavaka amin'ny razana, mivavaka amin'ny faty sy sisa rehetrarehetra, tena avolenta be mihitsy ny azy. Fa zay ny kristianisme nadapitena. Dia simba ilay izy. Ao am-bokin'ny Apokalipsy ao milaza mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe fantatro izay misy anao izy. Fa amin'ny sinagoga ny Satana. Zany sinagoga zany dia fiangonana Satana. Inona ilay fiangonana Satana? Ilay tsy misy an'ilay herin'Andriamanitra intsony. Nisy olona vitsy fotsiny voatahiry tao anatin'izany vanim-potoana ny sinagoga Satana izany. Fa ny ambiny rehetrarehetra nafinaritra ilay filaminana, nafinaritra ilay metimety, nafinaritra ilay matoritory, ilay mivavaka dia nampiana zavatra be dia be. Ka za te hizara aminao amin'ity tapany voalohany ao anatin'izay 10 minitra voalohan'izay hoe mety ratsy ho an'ny tenantsika, mety ratsy ho an'ny nofontsika, mety ratsy ho an'ny pleziratsika sy ny komfortsika ny zavatra manahirana sy ny ady. Fa rehetrarehetra ireny dia tokony hisy tombontsoa ho an'ny fiainam-panahintsika. Androany zany ianao dia mila mahita tombontsoa amin'izao zavatra mitrango izao amin'ny fiainam-panahinao. Na sanatria ary ianao very asa, na sanatria ary ianao voaroba fananana, na sanatria ianao misy zavatra mitrango ao anatin'ny fiainanao, izao indrindra ny tokony ahitan'ny fiainam-panahinao tombontsoa. Amen. Tokony ahitan'ny fiainam-panahinao tombontsoa izao vanim-potoana izao. Palazao kely azay ilay namana akaikina. Amen. Amin'izay tsika maki teny ary. Atao amin'ny bokin'ny Hebreo tsika no andeha hijery. Hebreo toko faharoa. Hebreo toko faharoa andiny fa 4:10 sy 5:10. Hebreo toko faharoa andiny fa 4:10 sy 5:10. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa satria manana nofo amandrany izazy, dia mba nandray izany koa izy, Jesosy zany, mba andringanany amin'ny fahafatesany, lay manana ny herin'ny fahafatesany, dia ny devoly. Ary mba hanafahany izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fahandevozany no nitahotra ny fahafatesany. Taovaka itsika amin'ny teny frantsay dia manantena fa mba azo izay tsy nazo amin'ny teny gasy. Raha sady tsy azonao ny teny gasy teny frantsay dia tsy avitra ianao zany. Hebreo toko faharoa andiny fa 4:10 ka hatramin'ny 5:10. Toy izao mivaky ny teny ary anaran'i Jesosy ihany. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et ce qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Fantatrao inona ny ambaran'io teny io? Hebreo toko faharoa andiny fa 4:10 sy 5:10. Efa fantatritsika hoe Jesosy naharesy fahafatesana. Zay fa ny ambarany eto indray dia izao. Jesosy tsy naharesy fahafatesana fotsiny, fa naharesy ny tahotry ny fahafatesana. Tahotry ny fahafatesana. Tsy resy fotsiny ihany ny fahafatesana, fa resy ny tahotry ny fahafatesana. Satria maninona raha lasy anabavy? Tsy ny fahafatesana zavatra goavana indrindra.
Ary tsy mifahafatesana ny matanjaka indrindra, fa ny matanjaka indrindra dia ny taotry ny fahafatesana. Dia hozy izy ilay tenin'Andriamanitra teo, rehefa ny olona matahotra ny fahafatesana, dia tafitary raiky, voatazona, voageja ao anaty fanandevozana izy, mandritra ny androm-piainany. Rehefa matahotra ny fahafatesana ny olona, dia voatazona ao anaty fanandevozana izy, mandritra ny androm-piainany. Zany hoe ny olombelona rehefa matahotra dia maninona? Andevo. Tsy afaka manao izay tiany atao, tsy libra anao na inona, fa ny hetsika rehetra izay atao dia ny tahotra no mibaiko azy. Anao an'izao ianao, sao dia ohatran'izao ary anany ianao, matsiaro an'ilay tenin'ilay ao amin'ny ohabolana hoy izy ilay tenin'Andriamanitra milaza hoe hoy ilay malaina, misy liona an-dalambe ao, kamo izy amin'io misy maniraka izy ndana vidy aniny, misy liona ao an-dalambe ao, misy liona ao an-dalambe ao, lanina. Ny zavatra mifehy an'ity zao tontolo zao ity, ny fanahy izay mifehy an'izao tontolo zao, dia ny fanahy ny tahotra, sa fanahy ny fampitahorana, zany no mifehy an'izao tontolo zao. Ary ny olona zao tontolo zao dia andevo mandrapatapitry ny ainy. Tsy libra ny olona zao tontolo zao, fa lay mpifehy dia tsy inona fa ny devolo ozy izy. Ny devolo ny tompony fampitahorana, dia iny tsy maintsy arahany mandrapatapitry ny fofonay. Ary miala tsiny ahako fa ny fitondram-panjakana rehetra ihany koa eto amin'izao tontolo zao dia zany moyen ngeza indrindra ahafahany mifehy an'izao tontolo zao. Rehefa ampitahorana ny olona dia mifitsaka ny olona. Ampitahorana tsy azo hanina dia mifitsaka. Ampitahorana tsy azo rano, zany ny dikan'ireny atao hoe fahirano reny. Didinina ny tanàna dia amin'izay tsy afaka mivoaka maka rano, tsy afaka mivoaka maka sakafo, dia mifitsaka ry zareo, dia manaiky ho babo izy rehefa avy eo. Ity zao tontolo zao ity dia fehezina mitahotra. Vao mitady anao zavatra anankiray ny olona anankiray dia fa avy ny fifehezana. Dia zany daholo ny zavatra manapaka, zany ny fanahy manapaka ny olombelona eto amin'izao tontolo zao. Ary zao ny avian'i Jesosy Kristy, andrava ny hery fahafatesana, dia andrava ny hery ny tahotra ny fahafatesana. Mba tsy haina ao anatin'ny tahotra zasenao, amena. Zao ny tenin'Andriamanitra, tsika tsy nomena fanapandevozana ho amin'ny tahotra. Tsy nomena an'izany isika, efa nandresy ny fahafatesana sy ny tahotra ny fahafatesana, lay maty ho atsika, lay nanolotra ny aina ho atsika. Raha zanak'Andriamanitra nateraka indray ianao, dia ao anatinao misy an'ilay mahery, ilay nandresy ny tahotra ny fahafatesana. Fa rehefa matahotra isika, dia miala tsiny amin'ilay fomba fiteny hoe entin'ny olona misanga dia aza miteny hoe za tsy hisy sanga. Fa misy zavatra hafa azo nitondrana anao, azo nifehezana anao. Zasenao zanak'Andriamanitra dia tsy tokony eo ambanin'ny fifehezan'ny tahotra intsony. Na inona mitranga ao anatin'ny fiainantsika tsy tokony, tsy azo ekeny zany. Izy Jesosy nyresaka tamina mpianatra ny mpianatra. Misy zavatra be dia be mety hitranga ao aminareo. Rehefa miaraka amiko ianareo, misy zavatra hitranga be dia be. Hoentin'ny olona eo anatrehany sinedriony ianareo. Ho hidin'ny olona ny amponja ianareo. Fa zao foana izy, aza matahotra. Aza matahotra. Isy horohorontany be dia be eto amin'izao tontolo zao. Zao ny statistika navoaka siantifika tao anatin'ny taona, tao anatin'ny 100 taona, nanomboka 1900. Manavatonga ny 1950 angamba raha tsy diso 50 taona ary zany. Ny horohorontany nisy tao anatin'ny 50 taona, 1900 ka hatramin'ny 1950. Betsaka lavitra noho ny horohorontany nisy hatreo fony fanorenana zao tontolo zao. Misy zavatra be dia be hitranga, misy zavatra be dia be hiseho. Tsy mampatahotra anao zany akory, fa kosa ilazana aminao. Tsisy mahagaga zany zavatra rehetrarehetra zany. Ny ady tsy maintsy misy ny von'olona, tsy maintsy misy maty, tsy maty eroa. Very fananana, tsy very fananana eroa. Fa zasenao tenenin'Andriamanitra, ary tenenin'Andriamanitra hoe
aza matahotra, aza matahotra. Ozy izy le loha hevitra sy le loha teny teo hoe aleo maty antoka toy izay maty nitahotra. Fa zany rehefa matahotra ny olona dia andevo hampanovina zay tsy tiany rehetrarehetra. Raha matahotra ho very asa ianao, hoe zao ara-pastera zao efa 4 arivo very asa, dia mbola ho ijoro ny ray ve, dia mbola ohatra n'izao ndray ve, dia mbola ohatra n'izao, dia hoentin'ny mpampiasa anao arak'izay tiavany ianao. Dia marobe ny olona na dia kristianina ary ny tena mampalahelo misy tena nateraka indray. Fa rehefa miteny ny mpampiasa hoe tsy maintsy manao an'izao ianao zay zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra, zao ny soraty. Efa fantatrao zao fa lainga le asaina soratana. Efa fantatrao zao fa fitaka le asaina soratana. Efa fantatrao zao fa tsy famarinana le asaina soratana. Fa matahotra ianao ho very asa. Matahotra ianao ny amin'ny zanakao. Matahotra ianao ny amin'ny vavany vadinao any an-tranonao any. Efa maninona voaroka. Fa ty ve tsy misainy. Fiainany efa sarotra mbola zany ihany. Zao fivavahana zao ary-pastera tsisy ninona dia efa zangy efa voalatsalatsa foana kaza mihitsy angely izy. Na misy inona na tsisy inona voalatsa foana ianao ka rehefa samy voalatsa ihany. Tsy aloha manaiky ny tompo. Amenna. Za te hizara aminao mihitsy amin'ity androandroany ity, tsy aizy avoky ny rapitso. Fa zay avoky ny rapitso fa za manaiky ho fatin'ny tahotra ianao. Amenna. Mitsangana ianao dia zao ny tenin'Andriamanitra, jereo mpanjiny Jesosy. Lay tompo finoana sy mpanefany zany. Na mikatona ny orinasa na tsy mikatona zany, dia mijoro tsika ary tsy avelantsika tahotra ty fo ty. Amenna. Satria maninona atao anaty tsika ilaina resin'ny tahotra ny fahafatesana. Any Jesosy any tsy matahotra ny fahafatesana mihitsy. Tsy matahotra izy. Ny mpianatra zay zokintsika tsy matahotra ny fahafatesana. Reo olo malaza amin'ny finoana héros de la foi ambaran'ny Hébreu 1:10 reo. Tena niatrika an'izany, tena zay ataonareo. Fa za tsy matahotra an'izany. Fa za vonona hijoro hatramin'ny farany. Nisy an'izany mpanompon'Andriamanitra, nisy mpanompon'Andriamanitra be dia be mihitsy ao anatin'io Baiboly io. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra nilaza hoe ny sasany ozy izy nitapahana ny lohany, ny sasany nomboana tamin'ny hazo fijaliana, ny sasany misy tantaran'ny Isaia mpaminany nosasahana roa, natsongolika izy dia eo anelakelam-pehany nizaraina ohatr'izao mandra-pahafatany. Jaona apôstôly nandrahoana tao anaty vilany feno menaka mamay. Fa izy rery ihany tsy maty tao anatin'izany. Rehefa tsy maty izy dia tsy hitan'ny Romanina izay naovana azy dia nalefany tany amin'ny atao hoe Nosy Patmosy, natao sesitany. Dia tany nazony an'io bokin'ny Apokalipsy io, dia tany nanoratany an'ilay izy. Fa reo rehetrarehetra reo lasena bavy naresy ny tahotra ny fahafatesana daholo. Naresy ny orooro izay afafy. Ozy izy ny Sinedriona ny resaka tamin'ny Petera hoe mandidy anareo zay. Tsy tory an'izany anaran'izany tsony. Fa nijoro Petera dia nilaza. Tsara anareo raha marina anatrehanareo. Nanaiky anareo mihoatra no Andriamanitra. Fa zay tsy maintsy mitory. Zay fahitanay. Sy renay. Ao anatin'izany ny firehetam-po. Ianao za mieritreritra hirehitra zany ny fonao nefa ianao tsy mijoro, tsy possible zany. Hoe sady io ihany manaraka ny foronana zao tontolo zao Jesosy ame hery aho Jesosy tsisy hery zany eo. Fa ny hery dia ao anatin'ny fijoroanao. Ny hery dia ao anatin'ny tsy fatahoranao, anatin'ny fandavanao ny tahotra tsia. Zanak'Andriamanitra, za tsy ampitahorinao vidinetany zany tsia, sifra fotsiny io. Ny Andriamanitra mahavela tsy mila na inona amin'io, tsy mila mitambitamby amina iza na iza. Tsy mila manambitamby olona. Fa zanak'Andriamanitra isika. Ao anatin'ny ady sarotra tahak'izao zanak'Andriamanitra isika. Mahavelona antsika ny Andriamanitsika. Zany ny zavatra tokony hijoroana raha lasaina bavy eo. Amin'ny vanim-potoana tahaka izao. Anatin'ny fotoana fikorontanana. Tamin'ny lakamisy mba hijoro vavolombelona kely satria ny anay zany tonga dia double attaque zany eo e. Zay tena eo ambavan'ilay toerana mihitsy 100 mètres eo ambanin'ny tranonay misy azany Ambohijatovo. Dia manomboka mihetsika ilay izy dia korotana ny olona.
Dehibe efa nanositra mitondra tômôbila fa ny anay mijanona tokotany eo dia miandry amin'izay. Efa imbetsaka izany izaka misy korotana eto amin'ny firenena dia ohatr'izay foana ny ainana na tamin'ny 2001 na 2008 na 2009 na 2000 koa nisy 2018 2018 koa ilay nisy dia ndray misy fa ao anatin'ilay izy tena heno mihitsy ny Andriamanitra miresaka hoe dia ahoana dia aninona amin'izay avoay amin'izay ilay toriteny abokay koa moa raha lazainao iny eto amin'izay tsika zany ahoana fandehany dia eo ianao aloha dia miandry ny tompo eo ianao inona ny zavatra hitranga dia inona ny zavatra iseho dia eo dia mijerijery olona rehefa manomboka fen'olona eo manomboka miodikodina na lefandry zalahy teo tokotany le lacrymogène ndray mandeha sepotra ny ankizy tao fa ao anatin'ny fo tena miandry ary miresaka mihitsy mifandray amin'ny tompo fa zao kosa aloha ny anahy ny vavaka tena raisiko zava-masina dia amin'ny mahazava-masina azy za tena tsy kiropaka mihitsy hoe vao Jesosy mandoalika Jesosy tompo niankonako Jesosy za tsy hivavaka ohatr'izany mihitsy za raha mivavaka tsy hisy tao ohatr'izany ny vavahako za tsy hivavaka ho an'ny zavatra mampatahotra non mahazo mahatiantoka tsy manino ny tôbily io raha simba io bon zay zany aloha na voaingana kely eo Jesosy mbola voaingana loatra kosa io tena matokony tamin'ilay fantitrantitra riny nisy ilay zavatra fa tsy zoko zava-ty tena mbola tena mangirana tsara mihitsy fananana mandalo ireny tsy ny fananana ny olana fa fotsika mitoetra ao anatin'ireny raha mitombo ny arena azana kinana ny fonao zany Andriamanitra tsy kontra mihitsy hoe manan-javatra tsika fa Andriamanitra kosa tsy dakoro rehefa matotra amin'io ny fonao non tsy dakoro izy lasahany ny fonao tsy dakoro izy tsy mety zany Andriamanitra tena manana ny fahefana feno amin'izay rehetrarehetra mety hananantsika zanak'i Abrahama rangeny teneniny hoe hoeto Isaka dia nazavainy tsara mihitsy ilay resaka lahy zanakao lahy tokany lahy tianao hoeto ary izy tena efa vita amin'ny planina ny zavatra rehetra nasainy roana aloha Ismaël sao dia ataon'ny Abrahama pneu de secours efa samy tsy hoanina fa mba farafaratsy mba nisy an'ity raha ity fa zao ny afatra ny melohan'ilay izy alefaso Ismaël aloha dia fa naratra ny fony Abrahama tamin'iny fa mivadika amin'izay le pejy dia zao ny teniny hoeto Isaka lay zanakao lahy tokanao lay tianao atero tao fanatitra eny an-tendrombohitra fa i Abrahama tena ny fony Abrahama tsy mifamatotra tamin'ny zanany tsy no dia mifanina izy hoentina le Isaka hoentintsika iny raha iny ny tianao Andriamanitra raha iny ray tsy maninona ary jerenao ilay olon'Andriamanitra izay manapa-kevitra ary maheno an'Andriamanitra fa tsy niera tamin'ny vadiny akory izy hitondra zanany fa raha niera tao koa fantatra reo ny tantara maninona tsara hoe inona zanako tsy foko dia davinao etiketina ny tendrombohitra ndany ianao atero ny tenanao any zanako tsy kitikitiana misy maty misy velona eo tapako ny lohanao raha mihetsika eo io fa fo marainy Abrahama mbola matory Sarai fo marainy izy nda ho anaka dia hanao fanatitra tsika dia netiny zanany tsy misy fifamatorana alezena ny fo amin'izao vaninandro sarotra izao ny délestage mety tsy nisy izy tato ato fa ianao mila midelesta manala lesta ny fonao rehetrarehetra sara ho amin'ny fanananao ny fonao androany amen fa raha vao mifamatotra amin'io ny fonao ahita raharaha amin'io ianao horeraka ny fonao tahaka an'izao tontolo izao miandry izay zavatra mitranga izany mihitsy ilay ambara boky lioka reraka ny fon'ny olona no ny firondron'ny ranobe sy ny fieritreretana inona ny zavatra hitranga rapitso zay ny tontolo andro ny lakamisy atoandro raikitra amin'izay ny lakamisy alina nasesindry rahalahy ilay izy dia tsy fantatro koa moa fa ny tompo ngamba mety ny taridalana io misotro kafe tsy haiko tsony fa dia sotro kafe tsika ny arivony iny rehefa sotro kafe tsy nahita tory rehefa tsy nahita tory dia nijery amin'izay fil hoe ahoana avy fandehany
aina sesindry zalahy am'izay le étape par étape le zavatra. Étape par étape. Mbola tsy vita fiza toetra finoany Abraham tamin'ny atoandro. Manasiny tamin'ny alina koa le izy. Mikisaka le mouvement. Dia ny toerana fivarotanay any Besarety dia nomboka hitako amin'izay le izy. Eo amin'ny supermarché eo Besarety vakindry zalahy zao. Le supermarché amin'ny 20 metatra miala ny toerana. Zay misy anay dia le olona tao ambony tsisy natory tontolon'ny alina fa natahotra daholo hoe hiditra zareo ao ambany eo. Za efa mizaha toetra ny atao anatiko ihany koa. Ary zao ny zavatra tena mahavariana raha lasena ba fa tsika zanak'Andriamanitra. Tsika zany tsy mpaminany fa tsika ampiomanina Andriamanitra. Ampiomanina. Tamin'ny talata ako nametraka tokotany tao dia tsisy parking intsony teto. Dia ato amin'ilay côté-n'ny rindrina zany napetraka nefa amin'ilay côté-n'ny rindrina misy ao vandravana hoe tsy azo hijanonana. Tamin'ny talata anao fotoam-bavaka zany tsy hitako aiza ny ametrahana azy. Ajanoko eo. Sady mitodika any amin'izay dia ahoana moa ity zany raha pataindry zalahany. Dia ity indray ny andoavana ohatrinona ary ambany ary. Fa zao fanahy miresaka ao anatiko ao nandoavana ohatrinona nandoavana ohatrinona aloafo fa tsy maninona zany. Jereo tsara le sistema hiazonana antsika fa io vola kelitsika io tena mahasariparibe. Makarary aina mihitsy rehefa fotsitra. Andoha azao indray. Hividy azao indray. Dia nefa takizay ohatran'izao dia takizay ohatran'izao dia takizay takizao. Reny ingely fanandevozana avako malala. Vola kely io. Tsy mahatonga n'aiza akory. Fa eo ny makarary fo dia makarary andoha. Nazony anina rehefa manahirana. Aza mifamatotra amin'izany ianao. Bien matériel, tombotsoa, kely mandalo zany. Zay le lohateny hoe aleo maty antoka toy izay maty ny tahotra. Sady miampita no mijery alisy tsy maninona zany. Raha batainy zany dia makany ary avy eo fitako raha teo fasiny anazy dia makany fotsiny ary avy eo. Aloako volany dia alaiko tsy hoe manambola be tsy lalaniana akory tsika. Fa leo fatoran'ny vola mihitsy tsy d'accord. Non. Za tsy afatotra ao amin'izany resaboly zany. Non, tsy fehezinao amin'izany a. Tsy ampitahorinao amin'izany a. Manahoana ny toe-ponao rehefa miditra atao am-piangonana. Efa hihetsy ianao. Any an-trano ianao tsy mieritreritra hoe maty ny gazy sa tsy maty, amidy ny trano sa tsy midy, efa hieto ianao. Dia mitsofoka ato ianao dia manahoana ny etahanao. Mbola mihira ve sady ny tanana misandry ireny Jesosy le gazy midy ary visetsy. Lazao kely ny eo akaikinao. Zany atao hoe tahotra manandevo. Manandevo daholo. Manandevo satria maninona? Misy esprit tsy te ho faty antoka any anatiko any. Misy fanahy tsy te ho faty antoka any anatiko any. Fa za tena henoko mihitsy ny tao anatiko tao. Le izy nge tena komba za tsy teny anao kosa aloha hoe tsisy tahotra 0%, tsisy an'izany. Fa le izy tena komba spirituel mihitsy hoe zao avy ny zavatra mety hitranga. Zao avy ny zavatra mety hitranga. Dia ahoana ny ianao? Ary za te hizara aminao amin'ity androandroany ity fa za mieritreritra mihitsy hoe za zanak'Andriamanitra dia raisiko ny Salamo 91. Na isy arivo lava eo akaikinao. Raha hiala ka jery maso fotsiny ianao. Hoe tanao famalina ny ratsy fanahy. Tena mifona milaza aminao fa zay rehetra mahazo ny olona eto amin'izao tontolo izao mety mahazo ny zanak'Andriamanitra. Tena possible zany. Tsy te hampatahotra anao fa hampitahoriko ihany ianao mba ho tonga saina amin'ny fandehan-javatra. Amin'izay ianao tsy efa matotra amin'ity izao tontolo izao ity. Rehefa avy eo tsika mbola hiresaka fa io tsy mandehandeha ho azy resa be eto fotsiny tsy efa matotra fa eto vita izay. Fa rehefa tonga ny raha alina izy tsy ahita tory indray rehefa avy eo. Raha fa andeha n'io tantara io enona le tory teny amenina Jesosy amenina voapika le izy raikitra indray ny komba ao anaty saina. Mety azo atsika ny zavatra rehetra. Tamin'ny andron'ny Covid-19 dia ny afa-tsy te hiteny fotsiny satria izy efa niresaka hoe tsika be ositra sy ny namany. Fa tratra nge reny. Tratra. Mety tratra ny aretina. Nisy pasteur tena mba rahalahy amin'ny Kristy fa maty ny aretina tamin'ny Covid-19. Maty. Nisy pasteur maromaro maty tamin'ny Covid-19. Tena olona tena zanak'Andriamanitra, tena olona nateraka indray. Mety mahazo ny zanak'Andriamanitra ny zavatra hafa rehetra.
fa ny différence ny zanak'Andriamanitra amin'ny tsy zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra amin'ny zanak' izao tontolo izao. Zanak'Andriamanitra manana an'ilay maharesy ny tahotra ny fahafatesana velona ao anatiny ao. Mba raison an'izany ny tenanao misy alay maharesy ny tahotra ny fahafatesana velona atao anatiko. Tsy matahotra ny loza aho sy Davida satria ianao no hoaniko. Ary za tsy matahotra ny loza satria velona atao anatiko ilay maharesy ny hery ny fahafatesana. Ilay maharesy ny hery ny tahotra ny fahafatesana. Fahafatesana tsy maintsy ho avy izy fa ny tena gravy ary ny tena matanjaka indrindra dia ilay tahotra. Fa rehefa io crainte io no mahazo ny olona, manao tao foana, manao izay tsy tokony ho atao, koropaka, manao ny zavatra rehetrarehetra. Za tena ampandriana sady mijery alizy, za kosa tsy hetsiketo. Ny tena resako an'izany mihitsy ny ao anatiko, izay ripaka. Rapitso maraina mijery manao constatation du dégât, fa za tsy raharaha an'izany. Tsy manaiky an'izany mihitsy aho hoe zary devoly dia ho ampitsanganina eto dia koa hoay Jesosy aiza ny aho dia ahoana zao dia iza ny azo antsoina. Tsy manao an'izany tsika. Alao maty antoka toy izay maty ny tahotra. Misy zavatra be dia be mety hitranga. Misy zavatra be dia be mety hiseho. Fa tsy manaiky tsika ho andevozin'ny tahotra satria tsika efa nafana tao anatin'izany. Efa tsy handevy intsontsika. Ozy ilay teny teo hoe tao anatin'ny fandevozantsika, tao anatin'ny servitude tika, tao anaty esprit de servitude tsika, nogejaina isika, mitovy amin'izao tontolo izao isika fahiny. Matahotra izay atahoran'ny olona. Ary eto voazoko ny dika ilay hoe handray menarana izy. Sérieux. Tena eto ilay izy voazoko. Zamany tsy azoko mihitsy izy iny taloha hoe inona ary dia raha tsy mandray menarana ve izany dia tsy mino an'i Jesosy. Dia ahoana izany ireo olona be dia be matahotra voalavo ireo. Tsy converti ve ireny ve izany sa ahoanako. Izay ilay ambaran'ilay teny hoe handray menarana izy. Fa tena izay ny dika ilay izy hoe maharesy ny herin'ny tahotra rehetrarehetra izy. Maharesy ny herin'ny tahotra izy. Satria velona ao anatin'ilay maharesy ny herin'ny tahotra. Dia averiko eto ilay izy misy zavatra be dia be eto hitranga. Misy zavatra hitranga amin'ny zanatsika. Mety misy zavatra hitranga amin'ny vaditsika. Mety misy zavatra hitranga amin'ny fananantsika, amin'ny tranontsika, amin'izay rehetra mety anananao na kely io na betsaka. Fa numéro aza fatotrano ny fiainanao. Azapetraka ny. Azapetraka ny na kely io na betsaka. Azapetraka ny. Men'ny tompo foana isika. Izay hoe preparen'ny tompo ao anatin'ilay izy hoe manomboka talata dia efa izay hoe izao ny zavatra mitranga, izao ny zavatra misy. Mila miala amin'ilay herin'ny tahotra. Dia tonga ilay événement laka misy. Dia men'ny tompo an'izay afatra izay hoe alao maty antoka toy izay maty ny tahotra. Dia mitohy ilay tantara, mitohy. Dia afaka mizaranao an'ilay izy androany dia tokony hoe question réponse ary tsika izao. Dia zavatra ilaitsika dia fampiorenana ny fo mihitsy. Tsy fantatritsika, tsy fantatro zasianao. Ary eo ambadik'io zavatra mitranga tahaka izao dia tsy maintsy misy ny krizy. Tsy azo ialana izany. Tsy maintsy misy. Misy ny krizy ny tsy fananan'asa, misy ny krizy ny insécurité satria be loatra ny olona very asa dia lasa ho tia kely ny olona, lasa tia tena ny olona, lasa mpanambaka ny olona. Misy krizy sosiala be dia be ao ambadika an'io sy sisa rehetrarehetra. Fa zaho zanak'Andriamanitra, ianao zanak'Andriamanitra, aza matahotra. Aza manaiky ho andevozin'ny tahotra. Fa lehibe izay ao anatintsika ho izay eo amin'izao tontolo izao. Amen. Dia tonga ary tsika amin'ny tapany farany anatin'izany zavatra. Izany rehetra izany tsy atao teoria fotsiny. Tsy tenenina mbava fotsiny izany hoe za ohatran'izao connaissance be mameno ny saina fotsiny, fahalalana be dia be mameno ny saina. Za ohatra ty. Fa ireo rehetrarehetra ireo tsy tafatoetra ao anatintsika ireo. Ny teoria sy ny fampianarany filazantsara rehetrarehetra tsy tafatoetra ao anatintsika raha tsy manana fiainam-panahy matotra tsara isika ao anatin'izao vanim-potoana izao. Avo tsisy disiplinina ianao
fa ny any ataonao dia hiaino hainy toriteny dia hitsongotsongo toriteny dia anoratsoratra ina moa izy ity cotation sa ina filazanireny cote ina moa cote amin'ny teny frantsay tsy haiko tsony citation anoatra citation fotsiny hoe ohatra zao ilay nitenen'ny pasteriana tamin'ilay anoatra iny io zany io amen 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 tsy mety zany fa le fotsika zasy ianao ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny boky ny Efesiana toko 5 hoe hitafio daholo ozy izy ny fiedin'Andriamanitra rehetra mba hafahatra ianareo amin'ny andro mahory. Ny dikany hoe hafahatra dia mirezista. Ny atao hoe mifahatra dia misy manosika ianao fa ianao mirezista, io tongotra io tsy mihetsika. Fa rehefa tsy mifahatra ianao dia miemotra manaraka an'ilay fanosehan'ilay fahavalo. Fa rehefa mifahatra ianao dia tsy mihetsika. Manosika, izy tsy hoe miala, izy tsy hoe mandositra, fa manosika izy, fa ianao mirezista, tsy mihetsika. Manosika me mafy izy dia ianao me mirezista. Ny mahatonga an'izany no tanteraka. Dia zasy ianao manao ny fiainam-panahintsika tsy kitotoy intsony. Raha nanao kitotoy ianao teo aloha dia androany alahady 27 ny volana septambra no fotoana hanapahana hevitra tsy hanao kitotoy intsony a Jesosy. So taona nomboka hitanao hoe tena nikorotandrotana ny hotakotaka ny foko tamin'ny nandritra an'ity 3 andro ity. Isy an'ilay hira avy Jesosy malalo apangino tsy haiko moa ilay hira fa zay fotsiny ny henoko voamaraina teo ay moa zay zany le circonstance misy ankehitriny dia tonga dia tapenana fotsiny zany zay problema rehetra apangino Jesosy apangino fa za milazanao tsy apanginony zany io na ho avy indray ary nihetsika vavaka ho amin'ny firenena andoalindoaly keraka ny totobatona Taninarenina sy Ambondrona io tsy manginy zany io satria tsy maintsy misy zao zavatra rehetra zao tsy maintsy misy noho ny amin'ny firondron'ny ranobe dia hovariana amin'izay ny olona dia korotana izy dia lozany hijery amonjy an'ity ankoniny amonjy ity fananany amonjy ny fiainany hovariana ny olona. Zany ny filtrazina mpivavaka hitrangana amin'ny vaninandro farany. Zany ny filtrazina vary sy tsy parifary. Ny tsy parifary mbola varianany amin'ny fiainany foana. Mbola tahio misy hatrany foana. Fa ny vary andrandreo ny lohanareo dia mijery valonay mpamonjy. Tsy manaiky intsony. Rehefa mbola eo am-pelantananao dia misaotra Tompo. Rehefa tsy eo intsony tsy maninona izany. Toy fiainana. Raikitra indray zany tohizana indray. Izany lalanao Jesosy, okey andray tsika. Rehefa verinao zéro ny fiainana, dia izay zany. Zay efa nandalo an'izany, mitsy famerenana zéro. Miakatra ianao dia ahetry. Dia eto indray ahoana. Amin'izao fotoana izany ny tomany teo anatrehan'i Jesosy, tsy hiala aminao nahoana. Fa ankehitriny tena matsiaro mihitsy hoe Jesosy, tsy izay intsony raha hitomany ihany. Tsy ohatran'izany intsony, tsy hitomany intsony satria very satria nanina ny anany foko efa tsy ao amin'izany intsony. Ozy izy Abrahama, ary tiany hamarana antsika azy. Genesis 15. Tsy Abrahama moa zany fa Andriamanitra no niresaka azy. Rehefa nitahiana Andriamanitra be dia be Abrahama. Nomeny azy ny omby aman'ondry, nomeny azy izay rehetra ilaina. Ozy izy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, ina ny tianao omeko anao fa ataoko izany. Ozy izy Abrahama, zafa nomenao zavatra be dia be. Fa za ty tsy mananjanaka ary le Eliezera iny Andriamanitra no mpandova ny ahy rehetra. Ozy Andriamanitra hiteraka ianao ka. Fa zao Abrahama, Genesis 15. Na moa jerentsika na dia tsy haiko tsenjera an'ilay izy. Fantatro fotsiny eo amin'ny Genesis 15 eo izy. Genesis 15 andehany voalohany. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany, dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'i Jehovah tamin'ny fahitana ka nanao hoe, tao iaraka vakiana, aza matahotra ry Abrahama, izao no ampinga anao sevalim-pity lehibe indrindra ho anao. Dia soloy ny anaranao ilay Abrahama, raha tsy hoe Abrahama ny anaranao ngamba. Fa raha ohatra tsy izay ny anaranao dia soloy ilay anarana. Dia tonony aza matahotra ry Tovo.
zaho no ampinga anao sy valym-pity lehibe indrindra ho anao. Izy no valym-pity lehibe indrindra ho antsika. Izy irery ihany, izy irery ihany. Zay mahatonga antsika mila mifantoka tsara ao aminy. Rehefa mivavaka ianao aza mivavaka ho an'ny problemanao, fa mivavaha amin'ny relation anareo sy Jesosy. Amen. Za tena lazaiko anao mijery an'le zavatra io mihitsy, za tsy andohalika ho an'io zany, zay mitrangalina, za tsy hivavaka ho an'io. Tsy hivavaka mihitsy aho hoe Jesosy ataovy samy hafa amin'ny manompo anao sy ny tsy manompo anao. Ho hitanareo indray tsy fitovian'ny marina sy meloka. Tsia! Zay mitrangalina fa raha mba hivavaka ihany dia relation antsika sy ianao ny fampiresahana. Fa tsy asiako resaka fananana sy resaka fiarovana sy resaka in'izany. Non! Raha isy hivavaka ho an'izany dia nareo no hivavaka an'izany ho anahy. Za ihany koa hivavaka an'izany ho anareo. Fa raha izay hivavaka an'izany ho an'ny tenako, tsy nampianarina ho tia tena isika sy isaintsainany amintsika. Fa nampianarintsika norona ny fotsika amin'ilay antokana fananantsika sy arenantsika. Hozy izy Davida, hozy izy mpanao salamy rehefa niresaka hoe na dia levona ra foko sy ny voko, dia manenona mbola ho anjaran'ny foko mandrakizay. Jehovah, izy irery ihany ny zavatra rehetra mety mandalo, ary rehefa tsy mifamatotra amin'ny zavatra ny fonao dia milaza anao tsy mampisaraka anao amin'Andriamanitra. Zay mitrangy eo, mitombo ny arena tsy mampisaraka anao aminy. Miena ny arena tsy mampisaraka anao aminy. Endry ny vady tsy mampisaraka anao aminy. Maditra ny vady tsy mampisaraka aminao aminy. Fa rehefa any ny fitodian'ny fotsika, ilay vady naditra lasa endry be, rozy foana isaka ny weekend, adino Jesosy. Aka mahay mampiresaka amin'izay rehefa avy eo. Ilay izy ny pastera ny fahaiza-mandamina tsara no entina miady, ozy izy sotra masina izay, pastera indray ny ampianarina. Fahaiza-mandamina tsara no entina miady. Mila tsy tairina be izy zany, mila tsy tairina be izy fa efa manomboka meo azy tsika izy. Tsy hoe io dia tonga ko any am-piangonana any. Ny fo mila mifamatotra ao aminy. Dia tsy mifamatotra amin'izao tontolo izao. Raha vao tsy mifamatotra ao amin'ny fonao, dia lasa io mandeha. Tanao ohatran'ilay zana-biriky io, izay io fonao io, fo zana-biriky io. Fa tsy Jesosy mitaingina an'io, sovaliany ty rehetrarehetra ty io. Sovaliany ny vidim-piainana io, sovaliany olona ny ambadimbadika any, sovaliany olon-tiana sy ny sisa rehetra, sovaliany ny zanaka. Fa ianao nga mafehan'io zany, hoe tsy ekeko zany, ataovy ary raha mety. Raha vao tsy matanjaka fiainam-panahinao, tsy manana contrôle zany ianao. Hoe fantatrao ihany ny tenin'Andriamanitra, efa io izy milaza aza matahotra ry Abrahama, raisinao, vakianao ihany izy, fa tsy manan-kery ianao hiainana an'izany. Satria maninona tsisy herim-panahy ao anatinao, tsy ampivavaka ianao. Izay ny tenenako hoe amin'izao fotoana iainantsika izao, mila matotra amin'izay io fiainam-panahintsika io. Mila centré tsara ao amin'ny Kristy io. Ianao mpianatra mila centré tsara ao amin'ny Kristy fiainam-panahinao. Fa tsy mandeha daholo ny calcul, tsy maintsy mitranga ho any problema, tsy fantatro mety hivadika any Blanche indray ty anety na tsy fantatro zay hitranga. Raha milamina tsara moa izy araba soa raba tsara, fa raha tsy milamina izy, aiza fotsika nipetraka. Ahoana mifandehany ao anatintsika ao. Raha vao tsy manan-kery ianao entina miatrika ny zavatra sarotra sy zavatra mitranga rehetra, dia tsy mahasoa anao na inona ny tenin'Andriamanitra. Fantatra ny sainao fa tsy manan-kery ianao. Ohatra ny Saoly, izay ilay afatritsika, eninjato lahy eo ambany anjavidy fotsiny, sy eo ambany amponga be an-danitra. Sasany any ambany anjavidy, sasany ambany amponga be an-danitra. Ny andro ny tompo. Ampangino Jesosy io, ampangino, atsaharo. Izay fotsiny ny atao. Jonatana mitsangana ao anatin'ilay izy. Ndao tsika hanafika. Ndao tsika hanafika. Tsisy manakana an'i Jehovah, tsy hamonjy na amin'ny vitsy na amin'ny maro. Amin'izao fotoana iainantsika izao. Sasy ianao tian'Andriamanitra tanjaka isika. So ny fanaovana demonstration amin'ny olona tsimpiana, ny olona mangovitra, dia ianao mijoro tsara. Fa maniny ianao mijoro tsara, dia amin'izay avoay amin'ny vava amin'izay ilay anarana mahery noho ny anarana rehetra. Fa tsy avoaka atao atrary moina no azo atao e. Efa misy tsika zany mangataka opportunité ahafahana mizara, sokafan'ny tompo ilay opportunité, io amin'izay areo fahoriana. Asa io fa manana jiro ianao, zany indray zavatra teneninao rehefa ka afaka na inona moa dia miandry ny rariny eto e. Zay ve mba zavatra ambaranao nefa ianao zanak'Andriamanitra.
Zany ny zavatra ambaranao nefa ianao zanak'Andriamanitra. Amin'izao fotoana zao indrindra no afaka mijoro isika. Velona atao anatiko le naharesin'ny tahotra ny fahafatesana. Za tsy matahotra ny zavatra izay mitranga. Sao dia mivaly aty amiko ange zany pastera avy eo. Alao hivaly. Alao hivaly. Tsy maninona zany. Mba mahazo rappel ianao amin'izay. Hoe fa tsy ianao hoe moa le niteny hoe ohatran'izao dia iny rappel ho anao misaotra Jesosy. Nahazo rappel tamin'izany. Tsika mantsy matahotra an'izay mivaly izay dia kajiana tsara ny teny miloky ny vava. Ny malagasy raha teo ny nampianatra hoe ny vavany tsy atao be, ny amerenana azy. Ao amin'ny oabolana toko fa 7:50 misy an'izay, tsisy an'izany na tsisy an'izany 7:50 zany anatin'ny Baiboly. Sasianao ny fahazavana zao fotoana zao. Dia ilay mazava dia ilay olona tsy matahotra, ilay olona mijoro, ilay olona mitsika amin'ny andro fahoriana, ilay olona tsy manany amin'ny hoaviny, tsy mandinika ny zanany izy dia malahelo sy latsa-dranomaso, fa mandinika ny zanany izy dia misaotra an'Andriamanitra ary milaza mitompitopo. Tsy reto ny harenako fa ianao ny valim-pity lehibe indrindra ho ahy. Ianao tsy mila kadô hafa ianao zisy Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Abrahama anananao daholo zavatra rehetra, fa tsy mila valim-pity hafa ianao fa za rery amin'ny tena valim-pity anao. Dia zany nahatonga ny Abrahama kapabla, afaka, nanana hery, nanatanjapana hitondra ny zanany Isaka ndeha ho ateriny ho fanatitra. Tsy olana amin'izany. Tsy nampanina ny Abrahama nandoro ny fananany rehetra. Reo anao daholo tonga dia atao fanatitra reo. Fa ilay zanany latokana ilay tiany no hoentina. Ary efa niainga ny tanan'ny Abrahama, ozy izy ny bokin'ny Hebreo hoe Abrahama ozy izy nanana finoana fa Andriamanitra mahay manangana na dia ny maty ary efa niainga ny tanany. Andeha hamely antsy ny zanany hoe tena raikitra ty anaka. Tsisy filazana avy amin'Andriamanitra. Mandra-pahatonga eo tendrombohitra. Vao maraina dia niainga nandeha lalaka telona 3 andro nanana posibilité Andriamanitra hiresaka fa tsy miresaka Andriamanitra. Toy izy ny lalana. Lasa nianka tendrombohitra, velarina ny hazo, voavelatra ny hazo, ozy Isaka, ray eo, voavelatra ny hazo, voavelatra ny kitay, aiza izay ho atao fanatitra, ozy Andriamanitra, ozy Abrahama, Andriamanitra no ahita. Dieu pourvoira, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Dia lasa amin'izay, nafatony amin'izay zanany dia napetrany teo ambonin'ilay hazo, raisiny ny antsy, raikitra dia. Fa tamin'ny segondra farany totona ny tanany, tazomin'ny anjely, aza mikasy tanana ny zaza akory, fa hitako, fa ianao dia matahotra an'Andriamanitra. Tsy ho famatotra tamin'ny zanany, ny fony Abrahama, fa tamin'ilay valim-pity lehibe indrindra ho azy. Izay irery ihany no tafavoaka anao. Izay irery ihany no andresenao ny tahotra. Vao famatopatotra io fonao io ny mizavatra hafa, dia atahotra foana ianao. Dia rehefa matahotra ianao, dia manipulable. Ary hitany devoly io. Devoly tsy azonao fitahana amin'izany mihitsy. Tsy azonao fitahana amin'izany mihitsy. Nisy olona anankiray izay nanao pacte tamin'ny devoly, mba ho mpanan-karena. Rehefa nanao pacte tamin'ny devoly izy mba ho mpanan-karena, dia tsy niteny aloha ny devoly hoe inona ny valin'ilay pacte. Ok, ataoko mpanan-karena ianao aloha. 18 taona sa 15 taona taty aoriana dia ozy izy ny devoly, mpanan-karena tsara ianao. Ok, ka ho avy ka ny karamako. Tao dia ozy izy ngaraina. Tsy olan'izany, inona ny ilainao? Meko anao izay ilainao. Ohatrinona tsy tonga dia atao. Tsy mila ninina ozy izy. Tsy izany ny zavatra tadiaviko. Fa inona ny zavatra tianao indrindra ozy izy ilay devoly. Inona ny zavatra tianao indrindra? Ozy ny mpanan-karena hoe ilay saka ao an-trano. Ilay saka. Any an-dafy amin'ny mantsy misy an'izay atao hoe persy. Persa sa persien tsy fantatro ny anarana izy. Ilay saka be volo be reny, lafo be, tsisy ohatran'izany ny vidiny. Haiko mety mahatratra 100 millions any hoany amana tsy fantatro ny vidin'ilay izy. Dia ozy izy ngaraina, ilay saka ao an-trano io no tena tiako indrindra tena. Ozy izy ny devoly mandangy ianao. Tsy hoe ny tianao indrindra fa ilay zanakao vavy tokana. Tanamody fefa maty izy. Efa nalainy. Tonga dia rava tanteraka. Fantatra ny devoly. Aiza ny fotsika no mifamatotra. Fantany io. Izy tsy mpandinika fo sy mpamatotra ny voa.
fa fatany mouvement rehetrarehetra, fatany zavatra teneninao io na dia miteny arenao hoe Jesosy hoy izay langa zaza pesona mivava Jesosy fa mifo are amin'ilay miafina tsy ampoizina sy tsy fatapatatra. Zao fotoana zao, fotoana délestage, esory izay rehetra mamatotra ny fo. Rehefa tsisy mamatotra ny fonao dia tsy matahotra ianao. Azonao? Rehefa tsy matahotra ianao dia tsy eo ambany fanandevozana. Rehefa matahotra ianao dia ambany fanandevozana. Matahotra ny amin'ny ainao. Zany tenenan Jesosy igny tamin'ilay toriteny tamin'ny heriny isa tamin'ny noviana hoe na mankahala ny ainy. Tsy tadidinareo iny Luka 14 iny. Vereny kely raha tsy tadidinao Luka 14. Tsy azo ekena ho mpianatra ozy izy eny raha tsy mankahala enina dia ny ainy ary. Satria maninona rehefa mbola manana fifamatorana be dia be matahotra foana ianao ho very zavatra. Zay ilay izy hoe matahotra ianao ho faty antoka daholo iny anarany reny e. Ary tsy afaka ianao no mpianatra Kristy raha mbola matahotra no faty antoka. Satria matahotra foana ianao isaky nihetsika izao ndraso lofa ohatran'izao. Ndraso lofa ohatran'izao. Ndraso lo zahanao velomany ndraiky. Ndraso lofa misy an'izao ndraiky hony. Ndraso lo. Zao fotoan'andro iainantsika izao. Saotra n'Andriamanitra ny amin'ny vanim-potoana. Fa foaziny zasy ianao. Amenina. Foaziny zasy ianao. Raha rivotsika hivavaka dia vavakolona mifo tsara mihitsy no vavakantsika. Tsy vavaka miaro fananana sy miaro. Rehefa sistema ohatra zao moa tsy dia mitady fanampiny loatra ny olona fa fiarovana ny eo-pelantanana ny tena imasoana zao. Zay ny tena zava-dehibe fa ny eo ampiana nefa mimpandromba ary azy efa tena miranirano be ve dia ho atinina ho ampiana indray ty fa aloha le eo-pelantanana no arovana aloha dia zay ny angatana amin'Andriamanitra. Za te hilaza aminao androany raha mandresy lahatra anao. Raha tsy mandresy lahatra tazomiko ainy aho. Fa raha mandresy lahatra anao ny relationanao sy Jesosy travahena. Fa tsy mifananana izay anananao. Dia io moa dia aroarovana eo ilay fananantsika Jesosy zay mihitsy. Ilay ananantsika Jesosy rehetra dia anao avokoa. Zay ilay tena hoe mandangy ianao izy ny tompo. Raha tsika io tsisy raha iny raha anazy io dangereux igny fitenenana zany fananantsika zany. Ny azo ho nomeny an Jodasy. Jodasy nasainy ambina amin'ny fananany. Saintsainao zany hoe trésorier eo amin'ny tanàna dia ilay mpangalatra no nomena anazy. Tena manque de révélation tsisy ohatran'izany. Hoe tazombola dia mpangalatra nomenao. Ohatrany hoe ianao zany manana trondro dia saka nasainao ny ambina azy. Io trondrotsika mba ambesy io. Zay ho antsika amin'ny rahalahy rehefa mody. Fa ohatr'izay mihitsy tsisy rarahiny an'io. Tsisy nalany fonga nareo tsisy rarahiny an'io. Zao fotoana iainantsika izao. Azafatotra amin'ny zavatra faintsony fo fa ho amin'ny Kristy. Ozy ny tenin'ny epistely dia amarantsika hivavaka. Azahorina amin'ny hanina mety ho levona ozy izy. Ny fo fa amin'ny tompo. Amin'iza amin'ny tompo. Zay fotoanantsika androany. Ratsika hitsangana hivavaka. Ary io ny tahotra ho rehetrarehetra androany. Amboara fiainam-panahinao. Hiatrika an'izay rehetra mety hitranga. Sy izay rehetra mety iseho. Dia mirasa amin'ny tompo hoe ianao no ampingako sy valim-pity lehibe indrindra ho aho. Ka dia tsy manatahotra. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.